Godao zanagasikara rehetrarehetra tsy niresaka lazana fa lozandro composite hoe nakanina ve ny resaka eto a dia tsy nakanina akory ny atombiantsika fa ilay hoe menatra i madama rehefa manambady. Iny a dia mampalahelo ny vehivavy rehetrarehetra fa matetika mandalo an'izay isika vehivavy, indrindra rehefa le eto amin'ilay hoe rehefa avy miteraka. Mila tonga saina ho an'ny lehilahy zany tsara kokoa fantatry lisany a. Rehefa teraka ny vehivavy voalohany io le mitondra vohoka iny eo ihany azo, fa rehefa teraka ny vehivavy a, eo a lasa miova aloha ilay toe-batana, lasa balôma be, mikibon-gôza be, voan'ny tsatsakoatra, avy eo koa ilay tapory lasa mibalelaka satria tsy inona voarivotra tamin'ny teraka. Iny aloha dia fahamenaran'ny vehivavy, mila tonga saina lisany zany a hoe nisy torohevitra natoroko tany aloha tany a, tsy maintsy orina ho le tapory vehivavy a mandritra le mitondra vohoka iny amin'izay madama mba tsy tataka rehefa hoe sendra leo amin'ny fiterana ka hoe tsy maintsy tatahana, hisorohana an'izay. Ary tsara ho an'ny vehivavy ihany koa izay mba hoe misokatra haingana le eto amin'ny petit lèvre ito mantsy le tsy maintsy hivoraka be, lasa ravin-dahisoa ozy le namantsika any commentaire any a, lasa misy ravin-dahisoa le eto amin'ny tapory avy eo. Noho izany a, ho an'ny vehivavy tsy misy tokony mahamenatra an'ilay zany fa lalam-piainana ary kela-piso kely. Ho an'ny lehilahy ihany koa elahy dia mba mila hoe mankafy fa izay no mampiavaka ny madama. Tsy moramora izany mitondra zanaka sy vola zany ary indrindra rehefa eto amin'ny fiterana eto no tena mafy indrindra ny fiainana, nefa tsy maintsy mitaloha amin'ny vehivavy. Manaraka eto amin'ilay hoe hanokatra feo, maina, andalovan'ny vehivavy daholo io a rehefa le hoe miteraka madama, mampinono aloha iny izao madama dia efa lasa ilay fientanana lasa somary midina ambany fientanana, ilay zazakely misintona an'olona avy eo efa fijaliana ho an'ny madama iny saingy tsy maintsy atao. Dia rehefa milely tsy maintsy mikorotana ny fahadimbolan'ny vehivavy rehefa manomboka eto amin'ilay manambady eto satria tsy inona, efa izay ilay taova ny korotana vokatrizay zavatra izay. Fa ho an'ny vehivavy zany a indrisy tsy mahazo menatra fa izay le mampiavaka antsika amin'ny lehilahy. Ho an'ny lehilahy ihany koa dia aoka izay tia manambany vehivavy, manaratsy vehivavy tia, fa omeo haja foana ny vadin-lehilahy. Raha tsy nisy an'io vadin-lehilahy io a, tsy hinanana izany taranaka izany lehilahy, tsara ny manana taranaka. Ary ny hoe hitady vehivavy hoe sahaza amin'ilay tadiavin'ny lehilahy dia izay aloha tsy misy, fa izay vady sahaza ny lehilahy hoe iny a tiavina te hiady ny lehilahy avy eo manaraka. Dia eto amin'ilay hoe milely, matetika ny vehivavy lasa manomboka menatra le rehefa eto satria tsy inona, tsy maintsy tsara ny lehilahy. Lehilahy malagasy ihany no manana io toetra hafahafa io a, hoe rehefa raha vao ohatra indray izao ka hoe mazoto milely na ohatra hoe tia indry tsara le izy dia tsy maintsy eritreritra ilay hoe tena sy mba maditra ity a, fa angary io tsy efa ramatoa, angary io tsy efa madama, tsy tokony mba ho maontina ve? Dia lasa eo madama lasa menatra amin'izay zavatra izay a noho ilay resadresaka manodidina eny, na ilay fihetsika ihany koa hoe le masiaka loatra na hentitra loatra amin'ny akanjo anaovany sy rehetrarehetra dia i madama lasa terin'izay zavatra izay dia menatra. Noho izany a, aoka izay le fangejana, fanambaniana lava sy fanaratsiana vehivavy a, fa ho an'ny lehilahy ankafizo ny momba madama, na manao ahoana izy na manao ahoana tsy misy mahavita mivita ny vady. Lehilahy sy madama miaraka ho antitra rahatr' izay. Ireny bandy akamam-panataka ny lehilahy ireny manam-bola fotsiny lehilahy dia mody miaraka amin'ny lahy izy, fa rehefa lany vola lehilahy dia lasa tsy mandeha makany amin'ny namana hafa fa angaha hiaraka amin'ny lehilahy eo. Misy aloha ilay karazana vehivavy a ilay hoe somary sasa sarokenatra, fa amin'ny ankapobeny zany a ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy le ohatra somary matahotahora eto foana. Fa ho an'ny lehilahy zany a, raha ohatra ka hoe efa iny ny fihetsiky ny madama hatramin'izay tamin'ny anareo mbola mpisimpa tsy maninona fa ankafizo izay tiavo le izy, fa aza ilana avy fa avy aloha andeha amin'iny. Samy manana ny toe-batany daholo koa ny vehivavy e, tsy voatery ho sasa daholo akory rehetrarehetra fa misy mba hoe sasa, misy mba sarokenatra, misy mba atonontonony, arakaraka izay nataonareo tany aloha tany tsy maninona fa ankafizo momba anazy. Ho an'ny lehilahy raha ohatra ka tena tia ny lehilahy tokoa madama dia mbola tsy reraka miteny a, omeo fitiavana izy. Rehefa voky fitiavana madama misokatra foana ny fe, ary eny amin'ny fiarahamonina eny izy omeo voninahitra dia hiadany ianareo roa. Zareo mankasitraka tompoko.